Ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorianay ianareo dia tsy niraisinareo ho tenin'ny olona fa araka izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mihoko. Tesaloniana voalohany toko 4:1-7. Nandritran'izay fotoana izay tsika dia niresaka mahakasika ny tenin'Andriamanitra. Ary androany tsika mbola hiresaka izany tenin'Andriamanitra izany. Ny taridalina androany dia mampianatra tsika fa ny tenin'Andriamanitra dia feon'Andriamanitra mihitsy izy io. Eo amin'ny fiainantsika ihany koa, rehefa misy zavatra henoantsika dia na iny mampahery antsika, na iny mampalahelo antsika, fa ny tenin'Andriamanitra dia mitoetra mampahery mandrakariva, mitoetra manome antsika ny fanantenana mandrakariva. Ary ny tenin'Andriamanitra dia feon'Andriamanitra. Koa raha tiantsika ny ahery, raha tiantsika no andeha amin'ny lalana tsara indrindra, raha tiantsika no ampaherezin'Andriamanitra mivantana, dia mila mamaky ny tenin'Andriamanitra isika, mila mihaino ny tenin'Andriamanitra isika, ka tokony ho raisina ampanajana sy ampahazotoana izany tenin'Andriamanitra izany. Ny famakiana ny tenin'Andriamanitra dia tsy fiainana, tsy fianarana tsotra fotsiny azafady, fa fiainana manokana amin'ilay avo indrindra. Fiainana manokana amin'ilay avo indrindra. Ka rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra izany isika, rehefa mihaino ny tenin'Andriamanitra isika, dia izay ny hoe feon'Andriamanitra ary miaina amin'ilay avo indrindra isika ao anatin'izay. Koa ka ataontsika amin'ny toerana tsara, ataontsika amin'ny fomba feno fanetretena, amin'ny fomba feno fanoloran-tena, izany famakiana ny tenin'Andriamanitra izany. Izay i Andriamanitra mihitsy no miaraka amintsika. Rehefa mandinika azy ihany koa isika dia tokony ampitany fiainantsika amin'ny fenitra asehony ka hianatra ankatoa ny fahamarinana. Mila ianarana zany ny fankatoavana io ary miezaka mihitsy isika mankatoa. Ny tenin'Andriamanitra dia maneho an' Jesosy Kristy ihany koa, ary ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany no misy hery sy ny fiainana ho an'ny fanahy. Tahaka ny sakafo ho an'ny vatana izany tenin'Andriamanitra izany. Io moa ilay tenin' Jesosy Kristy tsy ny mofo ihany ny haveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay loko vavan'Andriamanitra ihany koa. Ny teny no mamelona sy manatanjaka ny fanahintsika. Raha tiantsika izany no hatanjaka ara-panahy dia mifandray aminy amin'ny alalan'ny teniny isika ary miaina izany teniny izany. Tsy azo soloina na alaina amin'ny hafa izany, fa tsy maintsy raisitsika manokana avy amin'Andriamanitra. Izy no mofinaina velona ho aisanao, izay manome hery sy fifaliana maharitra mandrakizay. Ny Baiboly dia feon'Andriamanitra. Rehefa mamaky azy isika dia toy ny miaino an'Andriamanitra mivantana mihitsy. Ny fandiniana azy dia fiainana manokana amin'Andriamanitra, tsy fombafomba fa fotoana hifandraisana akaiky aminy. Ny tenin'Andriamanitra no sakafo ara-panahy. Izy no manome hery sy mitahiry ny ainy fanahintsika tsiraray avy. Tsy maintsy raisina sy ampiarina manokana izany tenin'Andriamanitra izany, tsy avy amin'ny hafa fa isika tsiraray avy no mila mandray sy miaina ny tenin'Andriamanitra. Ny antso anao amin'ity anio ity, ny antso aisanao amin'ity anio ity. Matetika isika no mamaky Baiboly ho toy ny boky tsotra fotsiny, nefa izy io dia tenin'Andriamanitra ho antsika manokana. Nomeny antsika manokana taratasy-pitiavana manokana ho aisanao mba hamonjena antsika tsiraray avy. Manahoana ny fiainantsika amin'Andriamanitra isan'andro ao an-tokantrano ao, eo amin'ny fiainantsika, aoka isika hanokana fotoana manokana isan'andro. Iaonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, andray izany toy ny mofinaina ary ampiatra izany amin'ny fiainantsika. Amin'izay dia ho velona sy ho matanjaka ara-panahy izao sy anao, ary anana fifaliana maharitra mandrakizay. Andeha hoentsika mbavaka izany teny izany mba ampahery antsika hiainantsika. Andriamanitra rainay sy any an-danitra, mamindra fo mamelona ny elokay tamin'ny lasa ratsinay rehetra. Ankehitriny dia nomenao anay izany teny izany mba
hisarika ny sainay indray fa tokony ho tia ny teninao izahay, tokony andray izany teninao zany ampitiavana mandrakariva izahay satria ny teninao dia feonao mihitsy ary feonanay manokana sarobidy aminao ny fandraisanay sy famakianay izany teny izany. Engany tsy hanao tsirambina izany izay manomboka izao fa hamaky izany amin'ny fotoana rehetra ary ny teninao izay voaray dia hiainanay tsiraray avy hitarika anay ho amin'ny famonjena. Mivavaka manokana ho an'ny tokantrano manarika ity fandarina ity, ianao ny ampahery azy ireo amin'ny fomba manokana raha misy ny tsy salama, ianao Jesosy anasitrana azy ary ny teny fikasanoany dia ho toso ho tanteraka aminay tsiraray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.